Lionel Messi no mpanao baolina kitra malaza indrindra maneran-tany. Fa ity anankiray ity kosa dia anisan'ny mpanao baolina kitra izay tena malaza ihany koa, hilazany mikasika azy sy ny vadiny isika. Tsy iza moa izany fa i Cristiano Ronaldo sy Georgina. Kirosy amin'ny fanambadiana amin'izay izy ireo. Ny omaly moa i Georgina dia nanambara tao amin'ny tambanjota Instagram ny fangatahany Cristiano Ronaldo azy ho vady. Nilaza ho nanaiky any CR7 moa ity pilatro sy mpandraharaha Argentino-Espagnol ity, ireto farany izay efa niaraka nandritra ny 7 taona ary efa manana zanaka ikambanana ihany koa. Ny zavatra izay ataontsika ato anatin'ity chaîne ity moa dia efa fantatranareo ary tsy miova, mizara ny zavamisy ary mizara ny vaovao indrindra ireo rehetra mandalo ao a Madagasikara. Fa mialohany hidirantsika amin'izany zava-drehetra izany dia azadiny foana ny miabone ny chaîne antsika, azadiny ihany koa ny manao j'aime ny video, indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany heritsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Tompoko vavy sy tompoko lahy, mialohany hizarantsika sy hiresadresantsika ny zavamisy ao a Madagasikara dia andeha aloha isika hiresaka kely ny zavamisy any ivelany. Izy ity moa dia any Etazonia. Raha ny fantatra avy any antoerana moa dia asainy Donald Trump miala lavitra ny Washington ny 4 ami. Asainy Donald Trump hiala lavitra any Washington ireo 4 ami satria manimba ny endriky ny tanàna sy manelingelina ny fiainam-bahoaka ny fisiany izy ireo hoy izy hatrany raha nanao izany fanambarana izany. Nampanantena ny hanadio ny renivohitra amin'ny alalan'ny fandaharana sahentitra sy fanesorana ireo 4 ami no anisan'ny antony ary tena niteraka adihevitra sy fanehoan-kevitra ny maro izany, indrindra amin'ny resaka zon'olombelona sy ny resaka politika ara-tsosialy. Dia mazava moa ny hafatra ny filoham-pirenena Amerikanina asainy miala lavitra ny Washington ny 4 ami any antoerana. Fa ny ao a Madagasikara kosa dia 7 isanjato ty ankizy malagasy no iharany herisetra an-tsekoly. Ireo ankizy manodidina ny 10 hatramin'ny 20 taona no tena hiharany herisetra an-tsekoly. Mbola tsy resahana firy ity tranga ity ao a Madagasikara no antony maro, eo ny tahotra, henatra, henamaso sy ny sisa izay tsara ho voatanisa etoana. Eo anatrehany izany zavamisy izany dia nisy ihany koa ny fifandresen-dahatra ny fanaovana tamin'ny ireo sekoly, hanomezana fanabeazana anatin'ny fifanajana tanteraka ary hikatsahana izay mahasoa ny mpianatra. Fa ny ao Antananarivo renivohitra kosa, ilay kapitalin'ny Madagasikara, ilay Antananarivo mamindrindra, ilay Rivony Merina kosa, nisokatra ny lalana Ivato Andranotapahana, nisokatra ary efa azo ampiasaina ny lalana vaovao eo amin'ny rond-point Ivato izay mankeny amin'ny rond-point Andranotapahana. Tsy ahivona fa mampifandray ny lalam-pirenena fa efatra sy ambohitry manjaka ary mankany Andohitapenaka io lalana io. Miresaka mikasika an'izay lalana izay sy ny fanamboaran-dalana izay moa isika dia ndeha ary ho jerentsika kely ny fanehoan-kevitra izay nambarany sy teny. 3 kilometatra fotsiny no anaovana ho communication politika hoy ny solombavam-bahoaka ny Toliara, fa ny lalana tena mampijalo ny vahoaka kilometatra maro tsy mba jerena akory. Nilaza ihany koa moa ity solombavam-bahoaka ity ny hoe ny lalana tsara vita talohany nahatongavany Andry Rajoelina aza dia nipotehina ka lasa fotaka sy loza be mampihemotra ny fivezivezeny entana sy ny olona. Raha fanarenana lalana no atao hoy izy hatrany dia tokony ho an'ny rehetra fa tsy ho an'ny fety sy ny propagande politika sadeka fotsiny. Ny vahoaka malagasy dia tsy mitaky sary, tsy mitaky afisy na teny mamy fotsiny fa tena mitaky asa tena manova fiainan'izy ireo ary asa mahagitra, asa mahasoa ho an'ny firenena. Ino moa ny fanehoan-kevitra izay nambarany sy tenina ny solombavam-bahoaka ny Toliara ny mikasika any lalana sy ny aratsy andalana koa dia zareo kely aminareo. Rehefa voalaza moa ny mikasika an'izay dia andeha resika hilaza ny zavatra hafa indray. Ity manaraka izay ho zarentsika ity moa dia resaka rabe vahiny Elia hiakatra fitsarana anio talata 12 aogositra moa ity Andriamatoa ity. Naneho ny heviny momba ny antsonjay mihatra amin'ny ity filohany antoko otrikafo ity, ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga, tsy iza moa
izany fa hajo andriananary velo ka hoy izy tao amin'ny pejiny nilazany hoe oka tsy hampiasaina ho fitaovana ny fitsarana hamotehana olona izay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra. Anisany nolazainy ity Andriamatoa ity koa ny hoe tsy namono olona izy, tsy nanao kolokolo avolenta fa mpanao politika sa kosa maneho ny heviny momba ny tanjanaka sy ny hoaviny. Noho ny farany moa dia nitondra ty ny fankaherezana izy hoan'ny Elia Bevahiny mankahery tanteraka ny namana Rabevahiny Elia izay hiatrika ny fitsarana ny andro anio. Rehefa voalaza moa ny mikasika aniny Elia Rabevahiny iny ndeha resika hivadika kely any ivelany. Izy ty moa dia resaka fanoherana ny 4e mandat. Manohitra be ny 4e mandat ny Ivoriana ankehitriny. Raha ny zavanisy sy ny zavantranga tany antoerana moa dia nanao fihetsikehtsehana ny mpanohitra anarivony tao Abidjan izay tany Côte d'Ivoire tamin'ny androny alasabotsy lasa teo hanoherana ny fikasana hirotsahany ny filoha Alassane Ouattara amin'ny 4e mandat. Nitarika izany fihetsikehtsehana izany moa ireo antoko mpanohitra sady nitaky ny fiverenana anatin'ny listy ireo afaka milatsaka. Anisany zavatra malaza sy mahoraka any antoerana moa iny zavatra iny ka izany indrindra no antony ilazako izany aminareo rehetra manohitra be ny 4e mandat ny Ivoriana ary nanao fihetsikehtsehana ny mpanohitra anarivony. Ny zavatra hafa izay ho zaraintsika sy hasiantsika resaka ihany koa dia resaka ilay tovovavy izay nisy namono teny amin'ny plaziny Mayotte. Raha ny vaovao farany mikasika any Ntranga iny moa dia tratra ilay namono ilay tovovavy teo amin'ny plaziny Mayotte. Lehilahy iray 30 taona no voarohoroho tamin'ny famonoana any Armela. Ilay tovovavy 27 taona hita faty teny amin'ny plaziny Sanfi Mayotte no 2 Aogositra lasa teo ary tazon'ny zandary atao fanadihadina. Manoloanany ity olona tratra ity moa dia naneho ny fahatezerana sy fangatahana rariny ny malagasy izay monina ao Mayotte ary mitaky ny hanasazina hinditra izay navandoza. Io ane araka ny fomba fiteny izay manao hoe ninninona ny etraketraka, ninninona ny fiafenana fa ny soa atao levenam-bola ny ratsy atao kosa loza miantona. Tsy maintsy tratra foana izay afenina, tsy maintsy tratra foana ny ratsy izay natao, tsy maintsy misy valiny foana ny ratsy izay natao. Ka nahafatra kely avy aminay ato anatin'ity chaîne ity dia manaova ny soatrany lanio amin'ny fanaovansoa ny fotoana kely izay ananantsika eto ambonin'ny tany. Somary efa betsabetsaka moa ny zavatra izay efa voalazantsika sy ny zavatra izay efa nozaraintsika tato anatin'ity video anankiray ity ka tsy valampatra lava loatra isika fa hajanonantsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy. Nilaza ny zavamisy ao a Madagasikara moa isika ary nilaza ny zavatra malaza any ivelany ka raha manan-kevitra ianao dia aza adinona ny mametraka izany ao anatin'ny komantera. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vita nahay hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy tsy mijanona tsy ankiato. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray io.